Valo Martsa taona 2024 mandritra ny araba finaritra tompoko vavy sy tompoko lahy amin'ity andro manokana izay entintsika hitakina sy atserovana an'izay hoe fitakina an'izao ny vehivavy izay Fandaharana Sahia Lasa izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahanao amin'ny onjam-peo arahanao amin'ny tambazotra ihany koa maro be ianareo no manaraka amin'izay dia faly tafahoana aminao ora iray mahery eo no iarahantsika miara-manolotra amiko ny fandaharana toy ny mahazatra ny vehivavy ihany koa amin'ity andro ny vehivavy ity Clémence Rarinirina miaraba Clémence. Miarabanao namana lilira farala faltafaraka antsika indray amin'ity andro ny Valo Martsa ity manasantsika rehetra tsy saraka aminay hatramin'ny fiafaran'ny fandaharana indray amin'ity Alarobia alina ity. Fandaharana Sahia Lasa izao androany Valo Martsa voalohany aloha andao ampitaina amin'ny olona hoe tatakiny ahoana no endriky ny fandaharana Clémence Rarinirina tsy hainy tsy haneho teny fampahirezana sy fiombonam-po amin'ireo mpiray tanindrazana amintsika izay nisedra voka-dratsy taoriany ny fandalovan'ny rivodoza Fredy iny be dia be ny zavatra simba maro ny very fananana ary misy mihitsy aza ny ainana fohy koa dia mampiray tanindrazana antsika dia everina ho zava-dehibe ny ahafahana mifankahery ao anatin'ny fiatrana zavatsarotra tahaka ireny. Ny faharoa arak'izay fanambaranay amin'ny rahavavy teo dia Valo Martsa androany manamafy ny fiarabana antsika vehivavy rehetra satria dia andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy ity Valo Martsa ity ary andro natokana ho antsika vehivavy ihany koa dia hamafisina antitranterina izay fiarabana antsika rehetra izay fa mamela anay ianareo iaraba manokana ihany koa ny vehivavy izay heverinay hoe manana ny toerany eo anivony izany fiainan'ny pirenena izany dia tsaroanay manokana androany raha matoa lalao Ravalomanana izay vadin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana miarabanao izay neny amin'ity fetin'ny vehivavy ity ary mirary soa be lehibe ho anao ihany koa satria ao ambadiky ny lehilahy mahomby sy mahery anankiray dia misy vehivavy manana toerana ngeza ka dia arapaina manokana ianao amin'ny maray aman-dreny anao sika amin'ny rahavavy arapaina ihany koa fa vehivavy sika Clémence faly mioneto faly mifampiaraba ao anatin'izay andro ny vehivavy azy izay satria Valo Martsa androany dia mbola mitohy ihany ilay resaka vehivavy ka dia vehivavy Clémence no safiditsika manokana mba ho vahiny amin'ity androany ity resadresaka ny vahiny mikasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy mazava loatra fa hitondra ihany koa ny heviny mikasika ny raharaha-pirenena raha matoa animino izay fantatsika loatra vehivavy ity izy ary mivahiny indray eto amin'ny fandaharana amin'ity alina ity Clémence Rarinirina. Dia ombako manana ny fiarabana sy ny firaritsoa izay nentiny namana lilira faralahy ho antsika vehivavy rehetra na tratra nyity andro natokana ho antsika ity. Atao hoe natokana ho antsika ilay izy satria efa lasa ohatrohatr'izay ny fomba entina ilazana azy hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy fa raha ny tena marina dia andro iraisam-pirenena ho an'ny zo ny vehivavy satria mbola maro ireo zo izay mbola tsy sitrahantsika vehivavy androany Valo Martsa raha ny heverina fa hoe fanamariana ary maneran-tany nanaovana an'izany dia noeritreretina fa dia samy halalaka ao anatin'izay fanamariana izay ny rehetrarehetra tsy izany anefa ny zavatra hitantsika aloha ho an'ny teto Analamanga manokana fa dia nisy indray toy ny mahazatra n'izao fitondram-panjakana izao ny fanakatsakanana ny fanatanterahany vehivavy tia Analamanga ny fanamariana an'izany andro natokana ho an'ny vehivavy izany androany teny mikanjan'ny finoana magrobe oririka no nikasana nanatanterahana izany raha jerena ireo sary izay alatsaky ny teknisiana isorana azy ireo dia hitantsika amin'izao fa dia maro be mpitandro ny filaminana misy ny fiara ireo ny vehivavy tia ataontsika hoe efa renim-pianakaviana avokoa maniry ny anamarika n'izany andro natokana ho an'ny vehivavy izany androany kanefa dia nosakanan'ireo mpitandro ny filaminana mazava loatra mpitandro ny filaminana dia alefa ny fitondram-panjakana anakana an'izany nefa dia tetsy andany ny fitondram-panjakana izay resantsika dia nanamarika ihany koa an'izany andro ny Valo Martsa izany ary dia nisy ny fiatsonany ny vehivavy manerana ny nosy mihitsy teny mikanja beany mamasina tena hoe kanja beany mamasina mihitsy fa tsy hoe mikanja mitafo mamasina zany hoe toerana tena midadasika no ny atsonany vehivavy amin'izao fanamariana ny andro Valo Martsa izao fa dia ny antoko timma ny vehivavy timma toy ny mahazatra dia sakanana hatrany ao anatiny izay fikasana hanamarika an'izany andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy izany
Zay ny zavatra nisy androany a miaraka amitsika eto araka nambarana manalilira faralahy teo a ihany mino a ianao teny toerana miarabanao aloha de apetraka avy hatrany ny fanontaniana mialohan'ny hitondranao ny fiarabana hoe inona marina aloha ny zavatra nitranga teny Beoririka zany satria ianao isan'ireo vehivavy dimy teny toerana androany. Mankasitraka Clémence sy Lily amin'ny fanasana indray vahiny atao aminareo amin'ity androandroany ity zay andro iray lehibe ho antsika vehivavy maneran-tany mihitsy fa tsy hoe ho antsika telo vavy irery na vehivavy eto Madagasikara irery fa ho antsika vehivavy zay rehetra atao hoe vehivavy maneran-tany de misaotra be dehibe amin'izay fiantsoana izay de manantitra trany ny fiarabana sy ny firarintsoan'ny vehivavy rehetra tsy ankanavaka na ny eto tsy ankanavaka fa arabaina manokana ny vehivavy tima indrindraindrindra ny vehivavy tima Manalamanga izay niatrika komba ndray androany ny vehivavy miatrika komba miaraka amin'ny lehilahy de tolorana fiarabana sy firarintsoa itsika ary tolorana amin'ny fisaorana ihany koa zay amin'ny fijoroana na inona zavatra miseho eto amin'ity firenentsika ity de amaly ny fanontanianao Madame Clémence hoe inona marina ny zavatra niseho teny amin'ny Magro de mariako kely aloha fa somary tara vao tonga teny amin'ny Magro no ny antony ohatr'izao zay nisy toe-javatra nandaginy mihitsy zany vao hoe nitomboka ny andro maraina ny vehivavy de efa nisy lagy kely satria vao niainga teny amin'ny toerana misy anay de nisy tomobile maty eo ampovoan-dalana mihitsy de tsy nisy afaka nandeha na iza fa ny olona zany fanosika niosipotaka teo amin'ny tetezana nosy zato mihitsy teo mihitsy le zavatra niseho de tavela daholo zany ny rehetrarehetra izahay efa niomana mandeha tomobile andeha eny amin'ny Magro miaraka amin'ny namana tsy afaka nandeha ny tomobile fa nijanona de tsy maintsy nandeha tongotra zany nandeha aloha nitady moyen hafa ndray de ohatr'izay daholo ny ankamaroan'ny olona de tara vao tonga tety amin'ny Magro de alohan'ny alana tany an-trano za aloha de tsoroko mihitsy ny eto anatrehan'ny tany sy ny firenena eto anatrehantsika vehivavy fa tsy nanana mihitsy ny ala tany an-trano loha satria za tsy nieritreritra hoe isy be boaty zany eo amin'ny Magro satria nahoana andro iraisam-pirenena ho amin'ny vehivavy ilay andro androany maneran-tany fa tsy hoe andro vehivavy tima Manalamanga na andro vehivavy tima amin'ny Magro na andro vehivavy tima eto Madagasikara fa andro vehivavy maneran-tany de araka nefa voalazanareo Clémence teo hoe ny fitondram-panjakana namory vehivavy tany Mahamasina ary tena nampiakatra ny vehivavy hatrany amin'ny faritra araky ny vaovao nandeha tany amin'ny tambajotra tserasera tany ny araha mahita fa nitaterina ny vehivavy tany amin'ny faritany niakatra teto de teny amin'ny faritra misy anay koa moa maly ariva de antsoantso hoe atsonitsika vehivavy hoeny Mahamasina rapitso amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 sasany fotoana eo amin'ny toerana ohatran'izao de nijerena tokoa moa tamin'ny maraina de nisy olona nilahatra kely teo de nisainay 7 ny olona nilahatra teo de maninona ry zareo manao an'izany de za tsy nieritreritra mihitsy nefa nandeha amin'izay message hoe aiza nareo fa ato nge fa ny antsoantso zany namana efa teny amin'ny Magro hoe efa ato ry zareo de teo vao gaga hoe fa nahoana zany fa nisy an'izany ndray ve de ny andalana zany ianao efa maika be hoe andeha eny amin'ny toerana eny amin'ny Magro vao homana Magro Beoririka nefa teo koa le sakana eo amin'ny tetezana tsy ahafahana nitondra satria efa sprinter ray zay ny vonona zany miaraka ny vehivavy tima manosy zato andrefa nandeha eny amin'ny Magro de tsy afaka nandeha ny tomobile nitondra nefa de nijanona zay tomobile avany andrefana ndretrarehetra na amin'ny bisikileta aza moa de nijanona nisy ny lolo avy nanana ohatr'izao de ao nanao satria na nitselatsela de nivoaka amin'ny tambajotra de hoe fa nga ny bisikileta ndray zany no tsy hita intsony fa de zay le sary de nandeha ihany moa de tonga teny amin'ny Magro de fa tena gaga tena sady gaga ianao no malahelo no sosotra de namboatra tena tsoroneto fa namboatra toe-posy namboatra toe-tsaina mihitsy amin'ny alahelo sy ny asosorana satria tsy zany ny zavatra nieritreretinao hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny maneran-tany fa tsy ho an'ny vehivavy tima zay eo amin'ny Magro ihany de tonga teny de fa eo
feno tomefy mpitandro filaminana ny lalana miditra makao magro de tsy misy tsy afaka niditra de efa nandeha moa ny fifampiresahan'ireo ny madame Arfine sy ireo zay tonga tena notrina anazy ny fampiresaka tamin'ireo fa tsy nahazo mihitsy de nisy ny namaly misy ihany ny namaly hoe mamaly bontolo le mpitandro filaminana zany hoe mandeha makeny Mahamasina mandeha makeny Mahamasina fa ngamo izy ty azo forcena fotsiny hoe mandana makeny Mahamasina fa ny olona manana ny safidy ary tsy tao Mahamasina ihany nisy hetsika androany fa be de be ny hetsika nanerana ny Antananarivo faritra Antananarivo de be ny hetsika nanerana ny Madagasikara de zany ny valiteny natao an'le vehivavy zay reny ireo mpitandro filaminana reo tsy de hoe mbola nisy olona lehibe mihoatra an'le vehivavy tima hoe tonga teo zany hoe zanaka zandry anada de fa amin'ny lafiny ndray koa moa tsy omena tsiny fa le hoe baiko fa na izany aza misy zany le manao valiteny ohatran'izay hoe mandana makeny Mahamasina fa tsy hoe ny Mahamasina ny programa fa hoe ny amin'ny magro be horirika zay nefa ny fanentanana sy nanomanana ny hetsika hatramin'ny rehetrarehetra sasanangy roa samy manana ny azy ihany koa tsy afaka ny hoe ny Mahamasina mihitsiny izay niomana hoe ny amin'ny be horirika de tsy afaka niditra ay moa rehefa nandeha ny fotoana nandeha ny ora de tonga ndray ihany koa ny vehivavy tima ray aman-dreny tena ray aman-dreny tena hoe ray aman-dreny am-panahy de madame Mialatsiny Tononkony anarany satria nampiseho ny maha-olon-dehibe azy sy maha-vehivavy mendrika sy maha-olon-kendry azy ny vehivavy tima zany ana andeha mamonjy soa na ny farany fa lalan'ny olona rehetra azy tonga izy avany satria efa niomana andeha hamonjy teny koa de niaraka tamin'ny fiara de hiditra de tsy ny salasala ary tsy nisy tahotra satria na moa tokony atahorana ko zavatra tokony mandeha ampahatsorana sy ampilaminana zavatra rehetrarehetra zahay vehivavy tsy mitondra ninona ao anatin'ny poketranay rano fisotro raha ohatra ka mitondra fa tsisy zava-maranitra ao tsisy fitaovam-piadiana ao fa de amin'ny mahavereny anay de mahavehivavy anay de nandeha zay de tonga izy moa de hiditra de efa teo akaiky mpitandro filaminana mihitsy tsy niala le mpitandro efa teo akaiky mihitsy zany de iny nampandrosoany koa ny tomobile ny mpitandro filaminana anankiray an'ny polisy nisy soratra hoe polisy le izy satria teo mpitandro filaminana teo daholo polisy zandary miaramila de le amin'ny polisy narosony koa nanakana an'le lalana zany de tsy afaka niditra teo de nangataka fifampiresahana taminy madame Ana na ineny fara hoe mba mila kely zay ifampiresaka amin'izay tompona andraikitra fa zahay tsy anakorontana zahay anao vavaka fotoam-bavaka amin'izao andro vehivavy zao de mba mangataka fifampiresahana amin'ny tompona andraikitra zahay de tsy nisy tompona andraikitra nanantona moa ny fampiresaka fa fampijerijery alavitra eo fotsiny de teo ny andro teo ihany de nanentana ny madame Ana na iny fara hoe nentintsika mbavaka fa tsika mbola manana fanantenana fa mihaino vavaka ataotsika Jehovah Andriamanitsika de teo ny andro kely teo ihany de tsisy resaka am'le tompona andraikitra ao anatiny eo de nangataka ihany zahay hoe mba azonay atao de ny mariana aloha hoe fa maninona moa zahay raha mba avela miditra ao anatiny eo fa tsy ajanona eto amin'ny ty lalana ty fa ity ane ka international vao maika manala baraka atsika manala baraka amin'ny firenena mihitsy vao mihetsy zay fihetsika rehetra zay ataotsika tonga de efa mandeha manerana zao tontolo zao tonga de ny firenena mihitsy ny mpitondra mihitsy no afa baraka ka tsy aleo ve mba ampidirina ao anatiny de ao zahay mivavaka vita ny fotoananay de mba mivoaka zay de tsy nahazo de hoe mety ary vera ohatra ka ataonay eto ary zany ny fivavahanay raha ohatra tsy avelanareo hiditra zay de mba nameny fotoana kely ihany de natao teo ny fotoam-pivavahana miakatra tamin'ny tomobile mihitsy ny farany tarika ny fivavahana de nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra ary tondram-bavaka ny mpitondra rehetrarehetra mihitsy satria samy avy am'ireny daholo na ireo mpitondra na ireo le mpitandro filaminana zay nijoro teo de tena za aloha tanandretra le vavaka tena tsoroko aminareo roa fa latsaka ny ranomasoko satria tena nandona fo zany le vavaka hoe ireto mpitandro filaminana reto ihany koa de avy aminay ireny fa ireo tsy mipotra avy amin'ny tany reo fa avy amintsika vehivavy zay mankalaza ny androntsika androany ty de nangataham-bavaka teo nakina tamin'Andriamanitra
Itsika olona mino, olona matoky an'Andriamanitra, de matoky tsika fa hihaino vavaka ataontsika Andriamanitra de mba hisy, mba hipakany amin'ireo tompon'andraikitra ny vavaka atao, tsy tompon'andraikitra avy amintsika vehivavy ny poiran'ireo fa tsy mipoitra tamin'ny tany izy ireo. De zay zany raha vitinina mety hoe lavalava zavaniseho teo amin'ny magro. De avy eo moa vita ny vavaka de nandefa hirahira kely zahay de nandindy teo. De natsony le tompon'andraikitra, iny nisy asa moa raha iny zany ny tompon'andraikitra na iza somary tanoranora amin'izy rehetrarehetra le niantso. De natsony ny am'fara, de andeha zay anaraka ny am'fara de hoe izy ihany. Na hiary finina aza zany hiary finina na hoe za koa aloha hiaraka aminy fa za no mpiandraikitra amin'ny vehivavy tia mety ao Analamanga de izy ihany. De lasa ny am'fara zany nanatona azy teo anatiny tao. De tonga de hozy izy hoe esory ny tômôbilinao, de ento tômôbilinao de tonga de mandeha anao miala anao zao de zao. De tonga de nandeha moa nisaotra azy ny am'fara de nitondra tômôbila de lasa koa zany zahay namena toromarika ny vehivavy namena toromarika amin'ny fotoana manaraka de nanao torokely zay nihodina anakary ambadika zany andeha hamonjy de hiparitaka rehefa nahazo ny toromarika avy amin'ny tompon'andraikitra de tao ambadibadika tao zay de nisaraka de samy nijanona teo. De zay zany ny zavatra niseho teny amin'ny magro androany. Ya, lavalava kely iny kanefa ny tsy azontsika lalovapotsiny satria misy ny tsy nanatrika ny zava-nisy teny de toa tahaka ny verina ny aina zay zavatra tena nitranga marina fa hitariko kely le izy animino hoe nzao ny zavatra mahavariana radiniana zany hoe ampahany firy amponina Antananarivo moa ilay vehivavy tia Manalamanga izay tonga hanao hetsika teny mitaha amin'ilay vahoaka be izay nitomina tamin'ny fiara ny zaraina akany sy ny sisa sy ny tsy fantatro intsony tetsy amin'ny kianjan'ny Bariama Masina de velom-panontaniana ihany ary apetrako aminao ilay fanontaniana tonga atao tsy haiko hoe ho anao manokana re inona zany ny tena antony mahatonga an'ilay fitondrana TGV amin'izao fotoana izao tena hoe hanakana ny isika eo anivon'ny vehivavy tia tena sakanana mihitsy hoe tsy ankalaza ny Martsa ny valy Martsa vehivavy koa isika androany zany andro izany inona ny tena antony mahatonga an'izany nefa efa mahazo sehatra malalaka anazy manokana izy ary tsy androany ihany izy nanao hetsika vehivavy ny omaly efa be dia be ny zavatra natao ny lalana tapaka ho anao manokana inona ny antony zay fanontaniana zay madame Lily tsy hanao rery nametraka an'izay fa na ny vehivavy teny an-tsehatra de nanao antsoantso efa maninona zahay tsy avela miditra fa inona no antony. De za mapetraka ao amiko hoe amiko manokana inona le antony de mandinika an'le izy mihitsy satria efa be dia be ny zavatra sakanana foana. De ity androany ity fa hoe andro raisam-pirenena fa tsy andro ny vehivavy tima fa Analamanga de mbola sakanana ihany le tima de za manokana de hozy izy hoe ao ampondry zareo TGV moa zany le izy ilay fankahalana aloha fahitako zay fankahalana tena hoe misy fankahalana tanteraka hatramin'ny tsinahy mainty mihitsy ny raha vao resaka hoe tim. Raha vao hoe tim na tim akapobe io na vehivavy tim na jeune tim ny tim mihitsy zany de misy fankahalana hatrany amin'ny tsinahy mainty mihitsy ary latsapaka ao ihany koa ny toetsaina marary tratran'ny alako bika tsy tiako tarehy de raha vao mihetsika kely zay aloha voalohany zay de faharoan'izay de ny tahotra no betsaka indrindra tsy ataoko hoe ny tahotra ny lehibe indrindra amin'ny ohatran'ny manevateva ny soratra masina fa ny tahotra ny betsaka indrindra de efa lazaina fa 6% lazaina fa imbécile nefany de atahorana tanteraka satria raha tsy hisy ny fahatahorana ino moa ny antony tokony anakanana eo fa zay zany no fahitako anazy le fankahalana de ny areti-tsaina alako bika tsy tiako tarehy de ny tahotra. Zay ho anahy fahitako an'le izy satria tena nanatra am'izao izy de mbola manontany fa inona loatra ary de za de zay no fahitako an'le izy fankahalana areti-tsaina tahotra betsaka indrindra. Io moa vao nilatsaky ny vaovao iny ry Izy-Mirahavavy androany de avy hatrany de iny miparitaka tamin'ny tambazoran-tserasera raha teo de be dia be ny réaction ny fanehoan-kevitra izay nataon'ireo mpiserasera ao anatin'ny tambazoran-tserasera ary betsaka ny tezitra tohina tena nahavoaka vava mihitsy zany ny olona ao anatin'izany ary ny fitondrana zany raha mieritreritra hoe manantanteraka izy aniny fionambe miaraka amin'ny vehivavy teny mikanjabe Mahamasina iny de hoe aka ny fon'ny olona satria zay foana moa le tanjony ho avy raha teo ny fifidianana
de mifanohitra foana amin'ny zavatra kajy eritreretina ny zavatra misy satria na lazaina fa vitsy na lazaina fa hoe vitsy anisa ary ireo vehivavy tima izay rany sary no hita raha mihoatra ny teny Mahamasina de lehibe kokoa ny impact na ny fiatraikany zany any amin'ny resaka opinion na ny vahoaka amin'ny akapobeany mihitsy izay mpanaraka ny vaovao sy mpanaraka ny tabajora tserasera raha ny zavatra hitandroany tsy voavoalohany iny fa saika matetika mihitsy zany de ohatr'izay foana ny zavatra misy mahagaga fa tsy mety fay mihitsy ny fitondram-panjakana ary miresaka valomartsa isika de ohatrany hoe mampite iresaka kely ny angany zany andro valomartsa zany tadidio fa ny valomartsa ny natonga anazy lasa mariatsika hatramin'ny androany de resaka fitakiana zo nataon'ny vehivavy androany ianao zany valomartsa 2024 ety Madagasikara eto amin'ny renivohitra Madagasikara de mbola misy vehivavy tsy avelanao misitraka ny zony de ny zo ivory malalaka na ny lalam-panorenana raha miantoka an'izany hoe liberté de réunion fa tsy resaka fotsiny hoe zon'ny vehivavy resahana any amin'ny firenena mikambana sy ny sisa fa tena hoe zo fototra zo lalàna velona zany hoe liberté de réunion zany fa maninona no sakanana zany tsy avela mivory ny vehivavy tima zay zany mampapetra-panontaniana ary ombako manana daholo ny kiana rehetrarehetra zay nataon'ireo olona mpaneho hevitra rehetrarehetra tany anatin'ny tabajotra tserasera hoe fa de efa tsy izy tsony mihitsy ty zavatra ataony fitondram-panjakana ity raha tarafy raha amin'ireny zavatra hitandroany reny hoe reny mpianakaviana efa nahazo taona reny ray aman-dreny de andefasanao miaramila tena efa lany enatra le fitondram-panjakana ary raha ohatra ka nahazotsika teto le irany zazakanto de nalefatsika teto mihitsy hoe tsy malala menatra le fitondram-panjakana raha reny zavatra hita androany teny amin'ny kianjany finoana magro reny zay ny zavatra nisy fa te antanianao ihany koa ako animino satria ianao moa vahininay fantatritsika tsara zao fitondram-panjakana zao fa isany tsy mahazaka ny zavatra kely indrindra raha tsy zakany raha mihoatra n'ireny zavatra nahazo ny vehivavy tima ireny raha alaitsika kisarisary an-tsaina ve hoe ndeha atao hoe ny tima ny teo amin'ny fitondrana de ry zareny taty amin'ny fanoherana ka nosakanana toy ireny hoe tsy navelana anao fanamariana eny fa na mihoatra an'izay ary tsy navelana anao etsy-bahoaka raha tamin'ireny fotoana ireny inona ny mety zavatra nitranga raha ny fahafantaranao an'ity fitondrana ity misaotra Clémence amin'le fanontaniana fa mivaly ny fanontaniana de tadiditsika tsara ny tantara aloha hatramin'ny 2009 nakaty ninona zavatra niseho eto amin'ity firenena ity tsy mbola nisy mihitsy zany hoe taty amin'ny antokotiko Madagasikara na hoe mipomba ny président Ravalomanana ka manao herisetra na manao bontolo hatramin'izay iarahantsika mahita ny tantara rehetrarehetra reny fa raha hoe fitondrana hafa no ka hoe ireo eto amin'ny mpitondry reto no natao an'ity zavatra niseho androany ity de za tsy misalasala mihitsy miteny fa ireny ramandrika sy faty kararana tamin'ny 2009 reny indray no ny zava-misy sy ny zava-misy eto Madagasikara satria ny avy amin'ny antokotiko Madagasikara aloha de tsy nobeazina amin'ny hoe manana toe-tsaina bontolo na manao herisetra na ohatr'izany fa hitatsika fa hatramin'izay de pasifikeny foana de mandefindefitra manana ny rariny amin'ny foana na de fa misy aza ny sosotra te hitroatra de tsy afaka manao an'izay satria zay ny fanabeazana sy hitaizana ny amin'ny antokotiko Madagasikara sy ny olona rehetrarehetra zay ny mpomba sy mpanaradia amin'ny président Martsa Ravalomanana fa raha hoe ireo mihitsy ho no nitratra ny zavatra ohatran'ireny na tsy ty le androany ty fa le sakatsakany isan'andro reny de efa potika ny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara simba de ohatran'ireny ny 26 janvier 2009 lundi noir reny indray ny zavatra nisy zay tonga de zay valy teny tsotra be sy mahitsy be zay mihitsy ny tena mivaly fanontaniana fa koatran'izay de tsy hitako tsony fa lainga foronina sy foroporonina fa zay
Saroko rizy miravavy tany any amin'ny 7 sy 10 raika amin'ny 10 sy 10 nafana be tamin'izany ny fandahanantsika teny amin'ny Magro ankoron-drano ary rehefa mivoaka avy ao anaty Magro ao ny vahoaka dia ny zavatra tsikaritra dia tena tsy misy ninina mipikana ny magazin amoron-dalana amin'iny ankoron-drano iny antany mena izay tany lalovina kanefa vahoaka ene zany dia miresaka eo ianao animiny dia tsaroako tampoka le hoe 9 janoary ohatra ny inina tsy resahana mantsy izy iny fa ny 9 janoary ka tena loza ny déportement tamin'izany fotoana izany ary tadidio tsara fa faty olona mikararana mihoatra lavitra ny maty ny 7 febroary ny maty 9 janoary fa hodina tsy resahana izy tsaroako tsara anatin'ilay grève teo amin'ny 13 May no navoaka ilay razana kalsiny be dia be tao amin'ilay magazin anankiray teo Analakely teo vokatry ny hoe may tao satria atosika mihitsy ve ilay olona hitroatra hidéborde anao zavatra ka eo moa zany mety misy mahatsara mety misy maharatsy azy ve ilay hoe pasifika an'ilay aty amin'ny antokotiko Madagasikara fa hoe raha fikorontanana no atahorana tsy ny aty amin'ny antokotiko Madagasikara mihitsy no ayahinana izany ka izay no mampametra-panontaniana hoe déborde be tahaka ireny ve dia ho ampilaharinao amin'ny hiaro-finana na ho ampilaharinao amin'ny eny fara hozy hoe ohatra nefa sao dia mba efa tsy fon'olombelona tsony no manao zavatra tahaka izany dia toizantsika ihany ny resadresaka hoe vetivety kely madame Lily anapiko kely an'izay hoe tamin'ny 26 janvier iny za tena eto angamba vao mba miteny kely an'le izy satria tena nahita an'iny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany satria izao avy nianatra tamin'iny andro iny dia tena nanao exprès zany nandehanakeo amin'ny tetsy amin'ny nosy dia eo amin'ny ampitan'ny arabe eo mihitsy no mijoro miaraka amin'ny sakitro dia iny ny avy aty mananaraka n'iny ranona nosy iny ny avy aty le mpitarika zany le mpitondra kehitriny nitarika anakeo amin'ny miaraka amin'ny tomobilany fotsifotsy dia izy le dodin'ny tanora manao ny akanjo orange reny dia niditra anakeo amin'ny radio Madagasikara dia zay mijoro eny dia reny nivoaka ny avao sepotra ny avao ny sepotra nivoaka ny mpiasa avao donaka ny le eo amin'ny radio Madagasikara dia potika ny vitra sy ny karazany rehetra dia may ny radio sy ny télé dia nivoaka avao mpiasa tena sepotra mivoaka sepotra amin'ny tena arabaky teny dia avy eo rehefa ao zany le mpanimba sy le mpandoro dia iny izy nandeha moramora indray le tomobile mitondra azy zany ny filoha ankehitriny zany izy mihitsy le mijoro amin'iny araka le vidéo efa mandeha reny foana fa za tena nanatrika tena nahita teo mihitsy ny 26 noara iny dia nandeha nitarika hoe eny amin'ny eny Anosipatana indray dia nandeha nanaraka n'iny lalana le amin'iny fiaro iny dia tonga tao alolo dia zareo zany nanaraka n'iny lalana iny fa le teny le hoe za mitsodrana anareo iny loha tsy henoko satria za nandeha nody nanaraka n'iny nandeha tongotra nanaraka n'iny lalana Anosibe iny dia tonga teo Anosibe iny midonaka ny aty midonaka indray koa ny tety Anosipatrana matontsika miverina kely miresaka an'izany zavatra zany tantaran'isy zany zavatra rehetrarehetra zany ary fantatritsika tsara fa tsy maintsy resahana zany satria mpitantana amin'izao fotoana izao io ihany no acteur tamin'izany fotoana ary io olona io dia tsy mahazaka ny sakatsakanana amin'ny zavatra everiny tsy voatery ho ara-dalàna fa everiny fa ara-dalàna everiny fazony dia tsy mahazaka an'izay izy nefa mahagaga fa dia zao ny ataony sakanana daholo mivory ny olona ery Talatamaty ery amin'ny 4 kilometra mialan'ny Magro moa Talatamaty raha ohatra hoe lazaina fa hoe Magro akaiky loatra ny 13 Mai fa nanteny Talatamaty azy mbola resantsika rehefa avy eo dia sakananao daholo na ny jeune tia maraka ny tenen'ny animiny teo na ny vehivavy tia tsy mahalala menatra lany enatra fitondrana lany enatra tena matahotra olona mivory fa ngany olona raha mivory dia maninona izy zany amiko aloha zany mialatsiny fa tena misafoka satria zareo angamba nefa mieritreritra zany hoe vao mamoromoro dia tonga dia hoe fanjakana manao ahoana ny olona fanjakana matahotra olona mivory fa fanjakana tsy izy tsony ene zany vao misy olona mivorivory zany tsy mahavorovoro olona dia mirodana ianao zay zany atahoranao ka ny zava-misy ane mazava be na ny samy ao an-trano aza miady
na ny samy ohatrana raha tahorana izy koa mivory amin'iza anohatra an'iza efa tsy misy rehefa ny fifampitokisana tsy misy tsony de tsisy hevitra hoe ka ny olona tsy manao inina avy no aiahina sy lasa tahorana ary le teny teo tena nanaitra mihitsy le resaky Clémence rary nirina hoe ny tena lozana de izao hoe enao ny hevitra hibraquer an'le caméra sy ny attention ny olona rehetrarehetra ho any mamasina fa le fihetsika natao teny amin'ny macro de any kokoa ny lasa mahazo ny premier plan amin'ny zavatra mahaliana ny olona fa enao lasa aty aoriana satria manino zay le teneniko hoe tsy mitombona zany raha resaka tahotra korotana ny anaovana le sakatsakana fa ny tena marina tahotra ny betsaka indrindra tiako le fantsinao teo fa toizako fa misy fanontaniana tiako navetraka mantsy teo de tapaka kely hoe ny zavatra misy de zao nataiza teto Madagasikara ry izy rovavy vehivavy tsika eto miresaka de zao sambany tamin'ny tantara kosa no nisy an'izany hoe vehivavy tsy avela ankalaza ny valo Martsa izany tena sambany tsy nisy tato anatin'ny 10 taona tsaroko ny lehibeako tany amin'ny orinasa tamin'izany fotoana izany ny teny hoe andeha ho izy indrindra pitso izy tsy miteny izy hoe ifety aiza fa aiza ny combat andry aiza ny ady satria tena ady ho anjony vehivavy zany valo Martsa zany de te antany anao ny mino hoe manoloana an'izany resantsika telo vavy rehetrarehetra zany de hoe mba fitondrana manao ahoana loatra re zany no azontsika hiqualifiena an'ity fitondrana misy amin'izao fotoana izao ty le qualification an'ity fitondrana ty aloha de ho anahy manokana tsy hitako mihitsy izay qualifiena anazy satria mandeha ny tsy hitako hoe ohatrany hoe tena tsy hitako madame Lily hoe inona le qualification an'ity fitondrana ity fa toe sain-jaza atao hoe zay nefa ny zaza koa mba misy mandinika ihany zaza raha mba malala indrindra amin'izao fotoana izao ny ankizy tena afaka mandinika mihitsy fa tsy hitako hoe inona ary zany tena qualification an'ity fitondrana ity misy avoakako kely ty mamerina kely an'le voalaza an'le ao amin'ny gazety La Gazette de la Grande Île vao nivoaka omaly izy iny ary tena mamenatra hoe République des Macquerel ohatrany hoe zany ny qualification an'ity fitondrana ity mamerina eto fa tsy hoe za mamorona fa mamerina an'le voalaza an'le gazety omaly ny baribary eo mihitsiny de tsy hitako tsony raha za manokana aloha de tsy hitako izay amezako tsy hitako hoe inona ny qualité an'ity fitondrana ity fa ny mendrika an'izy ity de miova miala itsika moa de mangetaeta hoe fanovana gouvernemanta sy ny karazany fialan'ny filoham-pirenena fa io na iova ny gouvernemanta aza io na iova daholo aza reo olona reo na iala aza ny filoham-pirenena tsy misy qualité antenaina zany raha ny fahitako azy fa miandrika nefa moa iandry kely koa efa mafy ihany le manjoa amin'izao fotoana izao fa na izany na tsy zany de aleo hoe miatrika aloha zany tsika ampaharetana fa fotoana kely sisa raha ohatra moa izy zany ilatsaka de atao hoe enim-bolana eo ny maha eo azy raha ohatra ho izy tsy ilatsaka fa tonga de miala de eo amin'ny 10 volana eo zany tsika de manana mpitondra vaovao de amin'izay fotoana izay angamba vao misy hoe qualification azo jerena amin'izay mpitondra tsika amin'ny vaovao fa ny amin'izao fotoana izao de tsy hitako satria jereo nge ireo mpitondra ao hoe isika zao mankalaza ny andron'ny vehivavy de anisan'ny teny manentana amin'ity andron'ny vehivavy ity ny hoe tolory vehivavy endry aho anorenako firenena vanina de miadiny izony vehivavy tsika hoe miadiny miralenta ihany koa de eto amintsika zao raha jerena amin'io fitondrana io misy vehivavy maromaro ao fa ireo ohatrany hoe ny eto amintsika le contraire ny zava-misy hoe meo vehivavy mendrika anorenako firenena vanina fa ny atsika vehivavy maro fa tena firenena manahoana firenetsika tsy teneniko hoe firenena tsy vanina de manahoana firenetsika indrindra amin'izay efa mampimenimenina ny olona rehetrarehetra na samy zareo ao ihany aza reto vehivavy resantsika eo mihitsy zay resaka vehivavy fitondrana zay rehefa aveo raha sitraka ao animino verina kely amin'le resaka fanamarena ny valo Martsa trany isika zofototra resantsika teo hoe zofototra ny fahalalahana mivory fahafahana mivory malalaka
de nefa ny fitondranty ihany koa io filoham-pirenena amin'izao fotoana izao io koa isan'ny lokalokany amin'ny hoe demokrasia nametraka ny kianjan'ny demokrasia. Ny demokrasia tamin'izany nolazaina fa hoe fahafahana miteny mivory amin'ny toerana anankiray de mitabataba miresaka n'izay tsy zakan'ny vahoaka. Zay le nieritreretany azy. Fa ity andro ny valo martsa, andro ny vehivavy, andro iraisam-pirenena izay ny rehetra maneran-tany any amin'ny toerana izay firenena izay lazaina fa hoe tsy manaja vehivavy rehefa tsy fidiny. De Madagasikara mba isan'ny firenena mba everin'ny raisam-pirenena fa mba misy dingana kely vita ihany amin'ny resaka fanajana azy ny vehivavy miemitra ry amin'ny larana fafiritsika zao noho ny zavatra nitranga androany satria iny zavatra nisy androany iny tokoa na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy hojerena sy ho hita sy alaza eran'izao tontolo zao. Iza no afa-baraka? Fitondram-panjakana no afa-baraka amin'izany. Olona ivory anatina toerana privé. Raha ohatra ka toerana fanjakana ny magro, kianjan'ny finoana magro be oririka de ekena fa hoe tokony naka autorisation fa toerana an'olon-tsotra andeho any an-tranony ve ny olona de tokony naka autorisation aminao de ivory ny olona anao fety anamarika ny andro ny vehivavy de sakananao. Mampalahelo tena mampiteny mona mihitsy ny zavatra misy raha ty zavatra nitranga androany ty izy mirahavavy miteny motsika hoe marina fa hoavy ho fifidianana sy ny sisa de mety zay koa ngamba ny mety ararotiny hoe manararotra zany manao ohatry mibanga mialina ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa zao kosa aza rarotina koa ny fahatsoran'ny olona. So de mieritreritra hoe reto olona reto na atao avia na havanana na atao gauche na droite tsy hiteny zany mihitsy refa de ataontsika amin'izay tiantsika ilavy anazy fa alefaso foana ary beboty araka ny teniny vahiantsika teo. Fa misy fetrany koa ny zavatra rehetrarehetra. Fa aza rarotina ny fahatsoran'ny olona fa tena raha ny zavatra nitranga androany hoa tsy nisy hatramin'ny natsarovako saina aloha e. Ohatra rehefa valo martsa ny hitako de olona milanja banderole de mandeha miarabe de mifaly de misikina lambahoany de manamarika ny kolotsainany any amin'ny faritra de mandindihany amin'ny arabe. Zany foana ny sary hita teto Madagasikara tao anatin'izay taonany fandimby zay. Amin'izao andro ny président Andry Rajoelina zao vao misy an'izany hoe olona andeha anamarika valo martsa sakanana. Nefa ny vadiny ary mamory. Nefa ny vadinao izay isan'ny mireharefa hoe reny sy hoe moa zany mitarika ny vehivavy rehefa misy olana ny vehivavy de hoe izy reny ramatoa miala Rajoelina de tsy menatra ve hoa. Zay zany tena mialatsiny fa tena resahana androany ato anatin'ny fandaharana fa vehivavy daholo zay eto androany andro ny vehivavy androany. Mampalahelo loatra raha ny zavatra nataon'ny fitondram-panjakana androany valo martsa. Ny amin'ny fanakatsakanana olona ivory anamarika an'izany andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy zany. Tsy mbola nisy nanao an'izao. Ny mpitondra teo aloha zao ataontsika hoe talohan'ny président Andry Rajoelina de Rajoelina Ramatoanina fa tsy nanao an'izao nalalaka foana ataoko angamba ny antokotiko Madagasikara no fanamariana. Fanovana no midradradradrainareo ry mpitondra fanjakana rehefa nanao propagande nareo hoe za de ametraka ny fanovana fiovana androso Madagasikara. Fa Madagasikara miemitra any amin'ny tena tsy hita tsony no hita hatramin'ny toe-tsaina ka hatramin'ny fomba fisainana tena aemitrareo lavitra be mihitsy ato amin'ity Madagasikara ity. Tena mampalahelo potika le firenena. Mialatsiny fa tena hoe mampiteny mona araka ny teneniko teo ny zavatra nitranga androany raha ity resaka fanamariana ny valo martsa ity. Ny zavatra fantaniana manaraka amin'ny vahiny tiako resahana de zao hoe nisy zao iny ny fanamariana. Tsy fanamariana moa zany fampiara-pangatratry ny taona izay nieritreretin'ny tim tokotiko Madagasikara ho karakaraina teny talatamaty andro vitsivitsy lasa izay andro maromaro lasa izay de iny koa ny zavatra nitranga nosakanana. Nosakana efa nifindra toerana mbola nienjehana ihany. Tena zany ny zavatra ataon'ity fitondrany ity ohatrany hoe lozana lany andro manenjika olona etsy zeroa. Nisy ny taratasy nefa taorianan'izay nalefa ny antokotiko Madagasikara ny sekretera général ny antokotiko Madagasikara nitarika ny délégation nandefa taratasy tany amin'ny prime ministre mba hoe atsaharo re ity antso-jay lava atao amin'ny antokotiko Madagasikara amin'ny antoko-mpanohitra amin'ny ankapobeny ity de androany zany zao azo lazaina ho valy teny ve reny satria raha mihetsika ny reny mpitandro filaminana telo tota avy amin'ny hémorragie reny tsy maintsy misy idirany amin'ny prime ministre. Dikan'izany ve zany ahoana ny andraisanareo anazy manokana zany ianao manokana ao anatin'ny vehivavy ty tena reny zany mivaly teny ny fitondram-panjakana na de efa nisy aza ampanajana ny fanatona ny teo anivon'ny antokotiko Madagasikara ny tany anivon'ny prime ministre mikasika an'izay.
ireny rehetrarehetra ireny Madame Clémence dia mampiseho miariary ny fitondrana jadona, ny didiko fe lehibe. Zahay zao no mitondra de zay tianay. Ninon'inona io takin'ny olona. Lazainy tia izy ny dradradradran'ny demokrasia nametraka vato teo Ambohijatovo. Am'izao eo ve le vato sa tsy eo Nivany Jardin inona indray ny anarany. Zay tiany io zany. Ce que j'aime, zay zany le tena ataony am'izao fotoana zao. Izy no mitondra de zay tiany mihitsy ninona fa tsy mila miaino an'izaniza fa zay mety aminy. Jereo ne zay mety aminy ozy izy satria jereo ny lazaina fa atao ny lalana migodana, lazaina fa atao ny téléphérique, lazaina fa atao ny flyover. De aveo ndray de mikabary ndray ajanona daholo ndray aloha mifoto-drafitra aza fa asa sosialy. Zany hoe zay mety aminy io zany ka na efa manohitra aza na mangataka aza mpanohitra mandeha atsiaroa mba hanatsaharana ny antso-jay sy ny fangejana sy ny tsy fampanjakana demokrasia. Tsy misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy maintsy sakanana ihany na de ny vehivavy timma kely aza no andehanao etsika de sakanana. Satria zahay no mitondra de zay tianay io fa zahay zao no eo de tsy maninona fa aleo ataony zay eo fa efa kely kosa isan'ny fotoanany de eto de mitodika kely eto amintsika vahoaka malagasy hoe reny zavatra misy ainantsika malagasy efa mampijalijaly mampikaikaika tsy ny zavatra manjoany tiako Madagasikara ihany amin'ny hoe fanakatsakana anaty sy aroa fa amin'ny fahasarotam-piainana sy amin'ny hoe zay fanaovana zay tiana eto amin'ity firenena ity de akaiky ny fifidianana de efa manentana antsika tsara mihitsy am'izao mba hifidy de hifidy fatandremo fa ampantraintsika de tolorana kely ndray ny fizarana ny tanana ny vehivavy akery Mahamasina ery fa hoe misy zavatra ho zaraina eny de lasa nyrohitra makeny de mba raiso le zavatra zay omeny antsika fa am'izao tsika de efa mba mandinika tsara ary mandraisa fanapaka-hevitra entitra amin'ny fifidianantsika amin'ity fa fotoana farany ty anavotantsika ny fiainantsika, fotoana farany ty anavotantsika ny Madagasikara. De zay no valim-panontaniako indray mahitsy sy tsotra teo Madame Clémence fa didy jadona, didiko fe lehibe zay tiako, zay mety amiko de zay de tsy mba daholo ninona moa ny zavatra manjary eto Madagasikara zao tsisy ninona manjary eto. De reny moa zao le mpitandro filaminana le teny fa any zao mety tsy lavitra antsika ary mivavaka mafy mangataka amin'Andriamanitra mba tsy izy fa mety efa misy olona mitsitra sy maty ndray ange zao any amin'ny asan'ny jiolahy tadidy tamin'ny fanakanana ny fifampiarabana ny Antananarivo renivohitra teo iny zao tamin'ny herin'ny omaly moa isa tapabolana zoma herin'ny omaly de tary amin'ny lala-masinina le mandeha makany amin'ny atsimina-kadimbahoaka iny nisy tovolahy maty tena mitsitra eo nandeha tao amin'ny tambajotra tao amin'ina moa tao amin'ny Facebook zany de niantso hoe tsy fantatra le tovolahy eo amin'ny 29 ans eo ny mpitandro filaminana ry manakana ny mpanao fety fifampiarabana tratry ny taona ny olona ry maty mitsitra tsisy mamonjy de tamin'izay moa taony zany isany nanao antsoavy tao hoe aiza ny mpitandro aiza ny mpiaro ny vahoaka sy ny fananany fa matimaty foana ohatra ny falala samborom-bahoaka ny vahoaka de eto ozy izy hoe engane mba tsy hisy indray nanjo tany fa ny mpitandro filaminana variana tariny sakana ny vehivavy timma zay reny raha ny physiquement teo zao na fahitana azy de zanaka zandry ny mpitandro filaminana teo zany hoe tsy ny zareo koa moa no tsy fidiny andry zareo fa ny zareo le manatanteraka baiko de marina zany zavatra resahanareo zany fa manomboka somary manahirana ny sofiko miaino an'le hoe mpitandro ny filaminana satria mipetraka ny fanontaniana tena mpitandro ny filaminana tokoa ve ary anisany irairaina foana ny hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany de averiko ihany le tena miaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa ve vao tamin'ny herinandro teo maheno an'izany resaka resahanao tany amin'ny lala-masinina sy ny sisa de vao tamin'ny herinandro teo teny amin'iny faritra andray soro iny tovolahy anankiray nangalatra akoho fa maty ny fitsaram-bahoaka
Inona ny antony? Tsotra be, tereniny anoanana izy zay. Teneniko foana hoe zaho tsy miandany hoe tsara ny mangalatra fa hoy aho hoe tena efa mihoatra ny fefy le fahantrana, tsy misy hoanina le olona. Lehilahy mijoalajoala goavambe zao tonga ny tokantranonao miteny aminao hoe roa andro zay zay rano mangatsiaka no sotroina. Fiainan'ny olona zany tsisy an'le classe moyenne ntsony amin'izao. Zany ny fahorian'ny vahoaka malagasy. De ahoana moa tsy efara amina resaka hoe akoho anankiray no angalarin'olona de maty ianao noho ny fitsaram-bahoaka satria nahoana ilay lazainareo mpitandro ny filaminana ataoko anaty fonteny andrandraina hiditra an-tsehatra amin'ny fandaminana an'izany hoe fiarovana ny vahoaka sy ny fananan'izany de mifanandrina amin'le reny sy anabavy tsy manatsiny tonga mba ahitaky ny zony ary miresaka zony vehivavy eny isika ry izy mirahavavy fa tadio fa zo kely indrindra mba tena tokony hananantsika vehivavy ny fananantsika safidy fa endrena ve no miteny hoe andana makany Mahamasina raha te hankalaza tena amiko zany tena mampanontany tena mihitsy fa maninona moa tsy manana ny zoko hifidy de miresaka fifidianana ianareo teo de hoy hoe zay eny le olana ampahantraina aloha tsika ka rehefa tena mahandro tsika de misy vidiny be amintsika ny vary tapakapoaka ohatra de sanatriany vava ve de ho amidy indray ny safidy afaka volana vitsivitsy ka de vary kely ray sachet na sanatria t-shirt anankiray no amaritra ny 5 taona anao manaraka indray ahirato ny maso tena dinio tsakotsakoi zay tokony hofidiana ao anatin'izany fa ohatrany tena feno be loatra izay telo mirahavavy manoloana an'le zavatra sakanana rehetrarehetra amin'izao tokony hananany vehivavy de ohatrany sady manontany no maneho hevitra no mifampizara fa everina hoe zavatra tsy tokony lalovapotsiny zany rehetra zany iverina kely amin'ny resaka roa mirahavavy hoe zao ny olana ho zay nazavaiko teo misy manao hetsika goavana everina istomana ny sainy mpanara-baovao rehetrarehetra hoe tena mikarakara ny vehivavy rehetra eto Madagasikara. Fa io tonga amin'ilay fiteny malagasy singam-bolo mandavo ny vosotra de zao ary misy zavatra everinao tena farany kely sy tsy manan-danja fa ny fomba ikonsiderenao aninona afantaran'ny olona ny lanjany izy teneniko raha tianao fantatra ny poids-nao jereo hoe iza no mifanandrina aminao tsangana ao adversaire anao ka ny zava-misy de zao tahaka ny amarony reny mpitandro ny filaminana tonga teny amin'ny magro reny ka izany ny lanjantsika vehivavy izay mba saika hanao fety sy tahaka ny zoantsika androany saika hanao an'iny fankalazana teo anivon'ny vehivavy tiako Madagasikara iny de ozy izy tsika hoe raha tariny saina ny tiana anjery ny vily eny ny maso de raisiko le fitenin'ny tanora hoe aty Madagasikara zany ny masony zao tontolo zao amin'izao fotoana zao satria raha misy ny zavatra mahasarotiny mahasaro-piaro ary andaniny ny fiombonam-be iraisam-pirenena vola betsaka indrindra de anisany ty resaka zony vehivavy ty androany eto Madagasikara ny vehivavy reny mpianakaviana tsy manana basy amantafondro no mifanandrina amina everina fa ho mpitandro ny filaminana manakana azy ireo tsy hanana zo eny fa na de hivavaka reo de mbola voarahoana hoe andana am'izay mody fa atreony ianao de hoy aho hoe animino amin'ny maso tsy miangatra amin'ny fijery mahitsy manahoana no fiatraikany zany tsy ho fijerin'ny communauté internationale ny zavatra nitranga androany tetsy amin'ny macro tsika moa tele fanontaniana efa nipetraka hoe qualité iny ka fijeritsika olo pirenena tsotra zao tonga de mahita hoe firenena mpitondra sans qualité ko maitra moa fa fijerina zao tontolo zao de hoe mpitondra firenena sans qualité de inona koa fa de zay koa zany firenena hoentiny koa sans qualité de zay sans qualité ary ny iraisam-pirenena efa misalasala amin'ny fiara-miasa sy ny fanampiana isan-karazany amin'ny tsy fahaiza mitondra ataon'ny reto mpitondra reto de zay mbola nefa de mbola tsy ao an-tsainy tsy mba mandinika mihitsy ny hoe mety araky ny lazaina teo hoe manahoana mety fiatraikany zany everina hoe zavatra madinika nefany izy fiatraikany be mihitsy maneran-tany amin'ny fierina amin'ny fiheverana hoe mety hoe zavatra tsisy dika mihitsy amin'ny fiheverana matosaka anany ohatran'ireny nefa de ny maneran-tany fa nga io mbola veriko indray le hoe vehivavy tia eo magro fotsiny fa zo ny vehivavy maneran-tany ny naseho androany de araky ny teninareo teo ihany le averiko le hoe mba ny hevitra izy ny hoe ho tsara ny imaziny amin'ny ataony tareha Mahamasina nefa ny vomi nampiembotra ny imaziny nanaratsy ny imaziny manaratsy ny endriky ny firenentsika eo anatrehan'izao tontolo zao satria le hoe zo fodotra mihitsy ny nogiazina sy sakanana de inona moa rehefa izay nefa mifototra ny voasakanao inona tsony maha izy anao za moa izy mirahavavy androany nisy tournage natrehako zay nanasana
fahitalavitra rahavavy de fantaniana isan'ny napetraky ny mpanolotra tao anatin'izay hoe manahoana ny fahitanao ny ezaka amin'ny resaka fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy de mba niezaka ihany zany mba miezaka manome point na de atao hoe tsy hoe midoka fa mba hoe miezaka ihany zany mba miteny ihany hoe mba misy ihany niezaka fa tena tsy napozana hoe androany valomartsa 2023 de fitetaka le izy niemitra indray le zo satria hoe nieritreretana hoe mba miezaka miconsidere ny vehivavy ity fitsindrana ity fa kay zavatra misy zany androany valomartsa de niporofony fa tena izy kay matahotra vehivavy zany raha tena zay ny zo iny vehivavy reny mpianakaviana de nanaovana an'ireny mobilisation teny amin'ny macro reny resaka valomartsa isika tsy ny teto Antananarivo ihany an'iny fa hitako zao ny tany Natambajotra ny teny Talatamaty tany Tsimondrano ihany koa raha tsy diso maromaro ny hetsika izay nikarakarainy Antokotima ny Antokotima moa zany ny vehivavy tima dia saika isa-taona manamarika foana tsy maintsy manamarika foana ty andro vehivavy ty satria de hoe andro iraisam-pirenena raha teo izy io nanahoana ny mety fandaminana sy ny fanomanana ho an'ireo faritra hafa raha tamin'ity andro ny vehivavy ty zany raha ohatra ka hoe reny ny zavatra antranga teny Beoririka. Zahay manko mba misy fifandraisana kely ihany amin'ny MP amin'ny commentaire ao amin'ny tambajotra tserasera ao amin'ny hetsika zay atao de samy niezaka samy nijoro satria vehivavy olom-pirenena reny de mba samy niezaka manao zay ankalazana an'ity andro androany ity de araka ny vaovao sy hita eo amin'ny tambajotra tserasera ihany aloha satria androany koa za manokana de androany tena tsy nale mandeha fotsiny ny datako fa za tsy nikirakira mihitsy satria tena feno be le androany zany tena araka le volaza teo hoe sosotra tena sosotra tanteraka mihitsiny de tsy hitako zay lazaina aloha fo za hoe fa rehefa ao amin'ny Sahia aloha zay vao tena hiteny am'izay de tsy de nahita loatra tsy nisy resaka loatra zany androany fa rehefa manokatra de mba mahita an'le vaovao fa milay be daholo ny tany amin'ny faritra hafa na ny teto Antananarivo sy manodidina na ny any amin'ny faritra zany any Ambatondrazaka zany de tena hoe 5 zany any amin'ny aiza koa moa za Majunga samy nanao daholo ny rehetrarehetra hitantsika ao amin'ny tambajotra tserasera ao de hoe 5 ary tsy nisy sakatsakana tany fa teto Antananarivo ihany fa hoe asa loatra fa inona mihitsy anankiray ihany koa fa rehefa le mandeha manko le resaka de miverina ihany le eritreritra hoe fa inona loatra koa de ankalanareo an'le magro Beoririka rehefa ohatra hoe eny amin'ny andavanandrom-piainana eny misy manomemena mizarazara na manakatsakana ny zavatra tsy antena de ozy izy ny fitenin'ny tanora hoe fa nga io amin'ny babanao tsy amin'ny babanao io de inona ny antony tokony anakananao an'le ao magro amin'ny babanay de tokony no zany tokony navely zay mako fa tsy tokony ny sakatsakanana fa tany amin'ny faritra tsy nisy atreto aloha mbola tsy nisy raha misy zavatra tsy maintsy malaky be ny ao mihitsy fa tany de nandeha tsara ary tena 5 bravo vehivavy ty many amin'ny akoatran'ny Antananarivo renivohitra de bravo de tohizo ny ezaka de mijoro foantsika ninona fa ho any eto Antananarivo ihany koa so de mihevitra hoe sakana zay tao Beoririka de hoe vitatreo vao meka reny mamery anay ary mampijoro anay hatramin'ny farany fa tena nilay tany amin'ny rehetrarehetra fanamariana fotsiny hoe nisy le sakatsakana teo Beoririka tokoa fa hatrany amin'ny 13 mai le sakana hatreo amin'ny 13 mai nanaovan'ireo mobilisation mpitandro filaminana koa dikan'izay zany ny ao anatin'ny saile mpitondra fanjakana zany de hoe de anongana azy izay hoe raha misy ny fanamariana ny valomartsa de ho tonga hatreny amin'ny 13 mai reo olo reo de zay teneniko hoe tena tsy azoko loatra le zavatra mandeha ny anatin'ny saile mpitondra fanjakana fa raha zavatra ohatran'izany de atahorana tena mirodapotsiny tena marina zany mieritreritra ny resaka rehetra de misy fomba fiteny frantsay zay tsaroko tampoka hoe les hommes sont forts extérieurement mais en réalité ils sont faibles et les femmes sont faibles apparemment mais en réalité elles sont fortes de lasa saina kely zany mandinika ety
tena de tahotra manahoana kosa ara ve mamaly an'le resaka reo amantsy adinonao izy teo fa tiako insistiavana hoe bravo be tokoa an'le vehivavy tia manerana fatra fa bravo mihoatra lavitra an'ireny no hoanana lamanga satria tena mafy le vehivavy tsy nialatra amin'ny farany tsy nitsoaka niatrika teo de tena amiko zavatra ngeza be zany zavatra any ka ohatran'ny varintsika entany-po de lasa ny tokony hosorana tsy voasoratra tena nafinaritra be ny zavatra nataon'ny vehivavy tia manalamanga nitarihandry arifina sy roneny fara tena hoe tena mafy reny fa izao manoloana an'izay zavatra izay mihitsy ny tiako tenena hoe maninona no Antananarivo ozy izy nareo inona ny problema amin'le beoririka tsy tokony hodintsika tsy hita fa ny zavatra mitranga eto Antananarivo ange no karazana randra-tarihany hoarahany rehetrarehetra ka ndikan'izany raha misy fahombiazana na misy hoe nahavaky ny barazana mpitandro ny filaminana ny hetsika atao eto Antananarivo de tena menace goavana be ho an'io anivon'ny fitondram-panjakana zany zavatra ny dikan'izany de zao zay rehetrarehetra mitranga de atao zay anakanana tsy isin'izay ary io resaka nytenen'ny Clémence Rarnirina teo io hoe hatrany amin'ny 13 metry tsy voatamin'ny vehivavy ty fa hatramin'le saika ifampiarahaba iny koa de efa nisy hatrany ary za moa mialatsiny fa tena somary nifampitodika tamin'ilay mpitandro filaminana ray ato izay hoe tena kivy aminareo asa nahitany na tsy ny tiako atongavana ao anatin'izay de zao hoe atahorana zay tendance mety hitranga eto Antananarivo zay fa de na izany aza ve de renim-pianakaviana ve de mampatahotra anareo ahongana anareo so de tokony mipetraka amin'ny fanontaniana sa les femmes sont fortes tokoa araka le resakintsika teo antsika zay ny ndao hidirantsika lalindalana de efa mandeha ny fotoana aloha hevitra ny safidiana Anna Mariana ny andron'ny valo martsa androany koa de ny hoe fanabeazana ny ankizivavy fampizakatena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovainjafy ny fitondrana roa ankehitriny ve any mino everina hoe miezaka marina ao amin'izany fanabeazana ny ankizivavy sy ny fampizakatena ny vehivavy zany raha ny fahitanao azy ny zavatra miseho isan'andro no hafahana mamaly an'izay fanontaniana izay hoe manahoana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao na ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana ohatrany betsaka ny zavatra ohatra zay zavatra rehetra miseho eto aloha de tsy mbola hita tao anatin'ny 80 taona ary ty le fanakana anaty ty moa de tsy hita maneran-tany fa eto ihany misy ny hoe fanabeazana ny zatovovavy sy ny renim-pianakaviana hatramin'izay nahatsiarovako saina ohatrany eto aloha de tena mitodika mihitsy amin'ny vehivavy sy amintsika vehivavy sy ny zatovo fa betsaka be mihitsy ny manarinary zanaka na le izy mbola tsy tonga volana de esorina angambany na le izy ateraka de rehefa teraka voarina misy ary fa tena mampiteny mona araka le fiteny teo ary tena mampanosona mihitsy ny hoe tena tsy valahara de zany ny zava-misy ary io moa na iteny azy izy hoe manome lanjan'izay tsy misy lanjany satria efa le mahaolona eto amintsika mihitsy any mipotika le toe-tsaina sy ny toe-po mampanahy am'le ohatra ratsy misy eto amin'ny firenena io ane ianao raha vao ohatra hoe ianao ny tsara ny ataonao sy tsara ny fitondran-tenanao tsy mila mandeha misahirana ianao hoe hampianatra sy anabe fa ny ohatra no fampianarana voalohany indrindra de andraindrainy zay andraindrainy ny mpitondra mihitsiny zay fa ny vokatra tsy misy satria zay lazaiko zay firifiry ary firifiry ny tsy anasa ny vehivavy zazamam-behivavy ny tanora vavy ny tanora ankapobeny ihany koa de firifiry re manary zanaka ary ery amin'ny rano ery alefa avalana rano ary amin'ny WC ary arina ary olona hoe éduqué ve de anao an'izany zavatra zany satria efa simba le fanamaha olona de tsy misy zany ho anany tsy hitako mihitsy hoe inona zay lanjany meny an'le lanjany fanabeazana na ny ankizy na ny olon-dehibe na ny tanora fa vava fotsiny le izy fa ny pratika zéro de mila miova fenitra fa kely sisa de hiatrika fifidianana mila olo-kendry anangana firenena vanina fa tena potika tanteraka Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra io na fanabeazana na toe-karena na rehetrarehetra na sosialy na nini ny toe-tsaina nininy rodana tanteraka mihitsy ny zavatra tsisy ohatra velona hoe tsy mba raisinao mihitsy ariko zay mipoitra rehetra de tonga de
zavatra ratsy scandale voilà le mot scandale de inona fa namiezaka azy tika ny atokantrano any amin'ny seha-panabeazana na tsekoly a tena miezaka manao zay tratry ny aina mpanabe zay mahatsapa fa hoe mila fanarenany ty fireneny ty fa tsy tafy e satria l'exemple vient d'en haut zay mihitsy miresaka an'izay scandale zay tsika de miresaka ihany koa andro ny vehivavy androany a de ty fitondrany ty isan'ny lokaloka fa hanome lanja hanome sehatra bebe kokoa ny vehivavy amin'ny resaka fitantanana zany ny lokaloka ny fitondrana tsy zany anefa ny zavatra misy fa rahantsika nahita teto tao anatin'izay efa taona mahery kely zay fa de saika fanenjehana vehivavy no mampalaza ratsy an'ity fitondrana ity santoy any am'izany a ninidonia fa nirisoerinay vo iary finina ra elisoa izay filohan'ny vehivavy tima nalamanga teo ihany koa moa nahazo anay mpanolo-tsaina vehivavy namana lilira farala eo anivo ny tanàna Antananarivo etsy andaniny zany a ny vehivavy ny fitondrana na ireo vehivavy akaiky ny fitondrana de tsy mitsahatra ny anaovan'ny olona resa be eny amin'ny gazety sy eny amin'ny tambajotra serasera ady atrany zany no hita sy malaza fa omaly nomaly zao ny resahanao teo namana animino a nivoaka gazety indray ny sarindra matory inarakotomanga ty faran'izay voavy nitoroka vehivavy tompona andraikitra iray eo anivo ny masoivony Madagasikara any Paris any ndeha rahantsika aloha ny fanadiadiana izay notsonga antsika tao amin'ny Real TV mikasika indrindra nyty olana eo anivo ny masoivoany Madagasikara any Paris ity a de miverinety tsika reo aveo a manon resadresaka ny lanja sora-baventy androany ireo mpiasa ao amin'ny masoivon'ny Madagasikara tany Paris Frantsa izay niroso tamin'ny fitokonana nanomboka androany ny kiatona tanteraka araka izany masoivon'ny Madagasikara ao Paris androany hatramin'ny fotoana tsy voafetra voalaza tao anatin'ny fitakiana nataon'ireo mpiasa ny anesorana amin'ny toeran'ny mpanolotsaina voalohany eo anivony ity masoivo ity raha ny fampafatarana nataon'ireo mpiasa dia misy ny fanararota-pahefana ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa tsirairay ary ny fandrahonana ampitsahatra an'ireo mpiasa tsiraikitra amin'ny asany miampy ny fandrahonana fampodiana an'ireo mpiasa sy ny fanambaniana ataony misora mandimby arisora miako alisoa niteraka tahotra sy tsy fahazotoan'ireo mpiasa hiatrika ny asa hatramin'ny fiantraikany teo amin'ny fahasalamana rahatsain'ireo mpiasa io fihetsiky ny mpanolotsaina voalohany io raha ny fampitam-baovao navoakan'ireo mpiasa Irina Rakotomanga izay mpanolotsaina taon'ny masoivon'ny Madagasikara tao Frantsa nanomboka ny valojona 1 hatramin'ny 1 Mey 2024 no isan'ny naneho ampahibe maso ny fanohana ny hetsika ataon'ireo mpiasa mitokony nambarany tao anatin'ny faneho-kevitra navoakany tamin'ny tamazotra serasera ny alahady 5 Mey fa tena marina ireo voalazan'ny mpiasa mikasika ny fihetsika ny misora mandimby arisoa ireo tsy misy fanajana hoy izy fa fanambaniana no ataon'ity mpanolotsaina voalohany ity izay hita fa tapoam-pahefana io toetra ny misora mandimby arisoa io no niteraka ny ady teo amin'izy roa izay tonga hatramin'ny fikasihan-tanana hoy Irina Rakotomanga ijoro anampy ireo mpiara-miasa hiaran-tsindra azo leny Irina Rakotomanga raha ny nambarany tsy nisy sonimo ny fampitam-baovao nivoaka mahakasika ny fampahafantarana fitokonana nataon'ireo mpiasa izay niparitaka ny zoma telo Martsa lasa teo namoaka fanambarana araka izany ny masoivon'ny Madagasikara ny Frantsa androany maraina fa fanozongozonana andrafitra amin'ny feny fitantanana na atteinte à l'honneur teo anivony ty masoivon'ny Madagasikara ny Frantsa ity sy ireo ampahana mpiasa tao aminy anokatra fanadihadiana anatiny na enquête interne araka izany ny masoivo mba hafantarana ny tompona andraikitra nanao ity taratasy ity ahafahana manenjika azy araka ny lalàna no ny fanalambaraka sy ny fampiasana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny sary famantarana ny masoivon'ny Madagasikara tany Frantsa izany na tiana na tsy tiana tsy maintsy manara-tsendrika ny Madagasikara ny Frantsa izao fitokonana izao hoy Parena Auguste izay masoivon'ny Madagasikara tany Senegal teo aloha io na tiana sy tiany de manalabaraka ny Madagasikara ihany satria hitanareo mahita ny sary ao tandroana amina io devanana ambasady eo le manao grevy io de tsy misy resan'ny presse io zao ny média ao France eo vokatry ny tsy fametrahana olona tena mahafeny diplomasia eo anivon'ny masoivo izao olana miseho amin'ireo mpiasa izao hoy Parena Auguste rehefa nametraka olona akaiky azy amin'ireny toerana teknisianina ireny mantsy ny filoha dia samy te ampiseho fa akaiky ny filoha sy te olohany hoy ny nambarany raha ny fampafantarana nataon'izy ireo tao Frantsa moa dia hiverina hisokatra raha ampitso ny masoivon'ny Madagasikara ao Frantsa mitohy kosa ny fitokonana raha toka tsy afa-po amin'ny valy ny fitakiana izy ireo
Isaorantsika ny fahita lavitra ravavy Real TV tamin'ny fanady adiana iny ndresana makasika andreo vehivavy efa ndresana teo. Ialana tsiny somary nafoezina kely efa lasa ihany ny fotoana dia ny fitinina araka izay azo atao ahafahantsika mahazo izay tena hoe ventikevitra lehibe tokony hita ao anatiny. Fanontaniana makasika ny avy hatrany any mino hoe ahoana ny fahitanao an'ity ady saritaka eo amin'ny samy vehivavy akaiky ny fitondrany ity. Ady saritaka. Tena zay ady saritaka adina kovavy. Indrindra moa misy lo adina kola fa de ireto zany de adina kovavy de zay mihitsy koa ny ana mitambajotra tserasera hoe adina kovavy de maneno ny kovavy de miady ny kovavy de ny misy manao hoe fa manina mora mba manao terrain fampiadina kovavy ndray ihany koa i président satria de tsisy le mot zany tsy afa le mamenatra tena afa baraka maneran-tany mihitsy ary tsy le voandroany ihany tsy omaly de efa mipetraka indray mifanontaniana hoe inona indray re zao ny raha pitso de tsy de afa baraka foana firenentsika mamenatra de miady de amin'io tsy mahalala menatra olona mihitsy fa de miady amasom-bahoaka mitambajotra tserasera tsy mahalala menatra tsy mahalala menatra ary zareo ny retraretra mihitsy na nalana ny vavy eo amin'ity fitondrany ity de io moa ny vehivavy de ity moa le tsika le teo hoe ny vehivavy hoe miady ty fitondrany ty hoe mba hanomezana zo an'ny vehivavy de ny azy ny vehivavy mpitondra ao aminy ireo vehivavy ao amindray no mamotika an'le firenena manala baraka ary tena tsy mahalala menatra mihitsy. Ianao raha miady amin'ny namanao aza mba mitandritandrina ary mijery manodidina hoe izy ty manodidina anao ty aloha de mba tsy miteny fa hoe mba mitandrina amin'ny mahay anao hoe mba olo ohatr' zao ve de hiady eny an-dalana hiady aman'olona nefa ireto mpitondra ao anatin'ny fitondrana de manao ady hitan'izao tontolo zao iny ny androany zao iny teny beoririka de efa miparitaka manerana zao tontolo zao iny de le ao anatin'le olona maso ivo mihitsy koa no manao ady atsanga manao ady mboritsoloza adina kovavy manala baraka zay ny azo inalazana azy fa ity raha iteny hoe sory mitodika amin'ny président manao hoe sory reo fa mamotika amin'ny firenena ohatra ny ataon'le honorable mipiaraka amin'ny zareo moa de efa mitabataba ihany koa ny zareo samy zareo azy de efa mitabataba nefa na hiala aza ho ary reo de tsisy vahaolana intsony amin'izao fa de tsika olom-pirenena nefa miandry ampitoniana ary miezaka manao zay farany azo atao hiatrehana amin'le fifidianana manaraka ary ny anay moa mbola hiditra amin'ny resaka fifidianana antsika rehefa avy eo fa tonga de efa mandeha foana ihany le ana hoe na rapitso aza de zara hoe rapitso le zara aza hoe rapitso le fifidianana natao fa efa tena mijaly le firenena tena ary afa baraka fa rageda ny manerana an'izao tontolo zao mahamenatra nefa azafady kely fa ao amin'le misy ministra ao zao ministra vehivavy miteny hoe rehefa le izy samy izy miady eo de ao amin'ny ny pibiny eo hoe tamin'ny fanendrena azy indray ho ministra tsy nalany izy zany fa voatendry indray de misaotra hoe misaotra amin'ny président de misaotra amin'ny fianakaviana de zay aloha fa mbola tsy resaka betsaka manaraka fa mbola maika hianatra ohatrany hoe mampime mbola maika hianatra fa rehefa manaraka indray amin'ny resaka de ohatrany hoe tapaizana nefany le fitondranan'le firenena zéro zay -0 mihitsy ny azy sans qualité. Zavatra tiako tenenina amin'ny resaka ministra ireo de tonga atao tsy haiko tampoka hoe misy ministra anankiray ao anatin'ny fitondrana tonga de arakitsika mpanaraka ny fandaharana miteny hoe rehefa misy zavatra tsy zakatsika na ny vidiny solika na ny délestage na ny zavatra mety tsy ho zakatsika vahoaka de zoatsika mihitsy ny midina an-dalambe droit absolu fa zo ny vehivavy ramatoa ministra androany zo ny vehivavy sakananareo tsy avelanareo manao fivoriana mifaly manankalazany zany zo ny vehivavy malagasy tsy haiko tsony zany na droit absolu na droit inona fa rehefa inona de droit absolu de rehefa inona de droit inona fa mampalahelo be le zavatra misy ny zavatra tenenin'ny vava tokony tanterahan'ny tanana fa nen'ny zareo hafa ny tenenin'ny vava de hafa ny ataon'ny tanany zay le zavatra misy ary miseho azo endry daholo ry zareo zany indrindrindrindra rehefa tsy teo amin'ny fitondrana koa izy moa zany de tena endry izy fa rehefa eo amin'ny fitondrana izy de tsy fantantsony hoe inona ny zavatra ny teneniny fa ny teneninao teo hoe miandry koa tsika fa tsy mahazo matory fa mivonina
zay koa le izy satria manao de farahe matory ararotiny zalahy zay zany aloha nikasika an'iny fantaniny iny ay de tiako ny tiako tendrena ry izy miravavy ity fitondrana ity tsy haiko hoe malagasy reo fantatra tsara hoe malagasy eny mandeha aloha ny resabe momba ny resaka nationalité any ambadimbadika any fa zao fomba fitenitsika malagasy ny hoe tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka fa le fitondrana le mpitondra am'izao fotoana zao ohatra ny tena tsy mirarahany zany mihitsy hoe ty zavatra toko ty sao de mba hanala-baraka eto mason'ny fiarahamonina sy ny vahoaka rehetra hoe vehivavy reo de hitako sakanana nefa ty vehivavy vitsy anisa ihany le vehivavy raha moarina amin'ny teny mikanjabe mamasina de reny de hita sakanana mampalahelo be le zavatra misy resaka fifidianana ianao te fa natsidika eo ihany ararotana satria lasa ny fotoana ny vehivavy tima sy ny fifidianana inona kosa indray nao zambara ny mino vehivavy tima sy ny fifidianana vehivavy tima de efa mandray andraikitra arak'izay vita sy arak'izay tratra amin'ny fanentanana ny olona soratra anarana aloha any amin'isy mpifidianana de manara-maso an'izay rehefa ohatra hoe ny soratra de mba miverina manara-maso ihany fa so de modin'ny soratsoratana nefa ny avy eo tsy ao anatin'ny lista akory de tsy ho afaka hifidy akory de efa vonina ihany koa amin'izay rehetrarehetra takiny zany amin'ny na aloha na mandritra na aoriana zany hoe vehivavy tima zany de vonina mandrakariva amin'ny lafiny rehetrarehetra de manentana ny olona isoratra anarana manentana ny olona anara-maso tsara de manentana ny olona ho vonina hiatrika tsara ny fifidianana ary ny vehivavy tima ihany koa de mangetaeta mihitsy ny hoe zara ny vehivavy tima za lasa aloha ny fifidianana fa efa leo tanteraka de vehivavy tima ihany koa de manamafy le fangatany efa betsaka ny nanao fangatana na ny RMDM na ny tiako Madagasikara na ny vondrona politika sasatsasany na ny firaisamonim-pirenena amin'ity hoe fikonan-doham-pirenena izay koa de manamafy an'io hoe takinay ny fisian'io satria raha ohatra zao mbola zao ohatra zao endriny zao no hiatrika an'le fifidianana amin'izay ho avy eo de tsy de nomaly tsy miova ihany io nomaly tsy miova ihany io tsy fifidianana tsy ho ara-dala ho feno osika de zay mangataka an'izay hoe manamafy an'le hoe isi ny fikonan-doham-pirenena aloha amin'ny fifidianana tsy any amin'le eritreretiny indray le hoe mitady seza sy ny tetezamita zay koa tsy mila an'le tetezamita zany raha vehivavy tima manokana fa mila hoe fifidianana madio mangarara ekeny rehetra ary alohan'izay nefany mila ny fifampiresahany rehetra anomanana an'izany mba tena hoe baolina mazava tsara baolina fa tsy mila kajikajy ohatrany efa hita taratra amin'izao fotoana izao ny tanjona moa izy miravavy ny fifidianana ao atao ho vita ihany fa ilay atao hoe krizy ao aorian'ny fifidianana na krizy post électorale ny tena raharaha be ka rariny de rariny raha miresaka an'izay tsika ny amin'ny hoe tokony isinona fifampiresahana ampadio tsara ny lalakizorana ao anatin'izay fifidianana izay ampadio ny lalao raha izay no azo ilazana azy ary firaisamonim-pirenena maromaro anie no efa mitaky an'izany ihany koa hoe ary de hiverina fa tokony hirsoana zany raha ny aso a Madagasikara marina no katsahana efa mandeha ny fotoana fa na izany ara tsy arotry ny tsy ametraka an'ity fantaniana farany ity any mino resaka be tsy mety tapitra ny faharatsiany lalana eto Antananarivo renivohitra be de be ny kisarisary alefan'ny olona amin'ny Facebook somary natsikaiky ihany nahita le sarina olona mitondra flambeau-na jeu de style hoe aiza ny asian'le zalahy ny tongony raha ho avy eto Antananarivo to sangisangy nefa to marina aleo todika any aminao avy hatrany inona ny azonao ambara makasika an'izao faharatsiany lalana eto Antananarivo zao sy izay tokony ho fandraisana ndraikitry ny commune Antananarivo renivohitra satria tsara ho mariana aloha fa de ny taona 2024 mbola tsy nisy fivoriana isika session na indray mandeha aza zao ny zava-misy raha rehetra miaina eto Antananarivo lavaka ity zay ny misy eto Antananarivo eto lavaka daholo manerana eto amin'ny ville fa eto amin'ny ville nitatsika fa ny any ambanivohitra moa de efa tsy tenenina fa sarety aza difotra sarety amanomby aza difotra de ozy izy hoe de letsa be horirika zao manodidina an'le an'io magro io ao amin'le avaratra ao amin'le nisy an'le mpitandro filaminana reo lavaka be mihitsy de mijery an'le tomobile mandeha de miakatra de midina de ozy izy zany teo tony zao maninona raha tsy lany satria rehefa manetsitra mpitandro filaminana ohatran'ireny de vola be no
no mivoaka am'ireny a tozy izy a fa maninona zao raha tsy lanina fanetsehana an'ireny vola fa maninona zao raha mba nanampenapenana nytony lavako tony ka tsy janony na zavatra ohatr' zany ara tsy takatry le mpitondra izy variana mianatra variana miady an-trano variana de matahotra ny hoe raha vao mihetsitra le anina de sao de voaongana satria izy le nanongana de matahotra no voaongana de tsy misy fikarakarana de mitaraina ny any ambanivohitra any dozy izy a hoe inona moa inona mampitaraina anareo eko ny eto ambany masony a raha tsy hitany tsy amboariny zay andraikitra ny mpitondra fanjakana de ny eto amin'ny tanànanarivo renivohitra moa de andraikitra ny be ny tanàna ary nampanantena izy tamin'ny propagandany fa ho amboariny tsara ny lalana fa tamin'ny fotoan'androny anie tsy nisy lalana ratsy zany tamin'ny fotoana fitondran'ny président Ravalomanana nisy nikaikaika ohatr' zao ve fa tamin'izany de lazaina fa ny lalana nga azo hoanina de zao azo hoanina ny lalana sa tsy azo hoanina de amboary ny lalana fa sa rehefa aveo indray ngamba vao mety anampinampina indray de hoe miasa de tsisy azo veriverena am'izany intsony fa zavatra hita tsy misy zavatra ataony na ny mpitondra firenena na ny mpitondra ny commune eto Antananarivo renivohitra raha ny lalana ny rehetrarehetra moa zany fa resaka lalana indray le resahantsika eto de rehefa miresaka lalana moa de fitaterana zay de ao anatin'izany ny taxi brosy ny sarety n'inona fa ratsy tsy misy fa mba amboary na de efa hoe tsy hoetsony azy nareo afaka volana vitsivitsy sisa mba amboary kely aloha fa aza atao vary mangatsika ho an'le filoha avy eo fa iny aloha de na tiana na tsy tiana aloha araka ny fahitako anazy ny amin'ny manaraka eo de tsy maintsy ho sahirana ny mpitondrantsika vaovao eo mpitondra vaovao fa de efa miala daholo zany reto le tena hoe manimba firenena reto de tsika fa mila mpanangantsika mbola asa zay fa tsy kifo fa mijoro hatrany hatrany ary mankahery hatrany hatrany an'le mpitondrantsika ho avy eo de resaka fitaterana ozy izy de ty hita sire teny rehetra teny de mba lazaiko kely satria manararoatra zany ny bisy 163 le mandalo eo Anosy Atsinanana io isaky mandeha miandry bisy eo de za tsy maintsy miady am'le receveur ao anatiny eo satria tena mampalahelo le larina zany eo efa tena amina kilometra maro mandritry ny ora maro de tonga izy avy any ny sezany mbola malalaka be de 2 na 3 ihany ny ampidiriny de atreo ihany de tsy de tavelo indray zany le olona miandry eo de mandeha kely indray nefa izy de tsy am'y sikam misy are indray eo amin'ny akaiky amin'ny fiangonana Anosy Atsinanana Hebrona Anosy Atsinanana de fiangonana FJKM io eo le are anaovany an'izay zany hoe izay hita zany fa mety manao an'izany izy anakafahany ary mety misy bisy hafa manao an'izany ihany koa fa io aloha zany no hita mivantana de tafiditra ianao de miady aminy nefa maninona tsy ampidirinareo reo olo indray nefa ny sezanareo ato mbola malalaka be de tsy miteny tsy mivolaña efa tafiditra ianao madama fa mipetraha zany valy teny avaliny ianao de mandeha indray izy misy kam indray de ohatr'izay indray olona kely akoroa indray na telo indray ndraisiny fa de tena mampijaly vahoaka mba jereo zay tompona andraikitra mba atsipy de ohatr'izay koa makery manjakaray le bisy mavomavo be etsakaiky Anosy be vimbina vao mipitra vimbina poketra kely ianao de mandofo rey poketra entinao iny ary ireo ihany manao an'izany fa tsy mibisy rehetrarehetra fa ireo ihany de manafotoana anao mihitsy zany hoe tsy ny zay entana entinao de mampandoa rehefa tsy andoha ianao de mila mandeha tsy mandeha aminay fa mandehana amin'ny hafa ohatr'izany zany no atao amin'ny olona de hitany tena fa mety tsy nitena rery ny aran'izany ary tsy nitena koa indraindray ny arany fa mahitany an'le ataon'le olona de ararotina zany fa mba misy tompona andraikitra le izy koa moa atsipy foana hoe tompona andraikitra ko lefa le tompona andraikitra eto mihitsy moa tsisy anina daholo fa lazaina ihany le izy de zany rehetrarehetra zany efa mba hanomana antsika ny amin'ny fiainam-pirenena après aoriana ny volana vitsivitsy sisa fa tsy toy foana ary tsy mandrakizay ty fijaliantsika ty fa izy farany oro vahoaka malagasy izy farany oro vehivavy zay tsy mena ny zo androany fa tsy makalaky tsika tamin'iny androany iny na de nalahelo sy narary fo aza fa tsy ho mandrakizay io fa vetivety fotsiny sisa de hiaraka hifaly tsika de samy miezaka de zay de satria raha mbola izy koa ny farany de tsy ho foana ny fanantenantsika zay ngamba ny teny atsika mamarana ny fandarana na manamino satria somary
efa lasa dia lasa ny fotoanantsika tamin'ity alina ity vehivavy zay androany no resaka tety somary resaka kely zay andro vehivavy androany akasantsika rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana Sahia Lasa zao teto amin'ny MBS tamin'ity alina ity misaotra ny faly ihany koa teo amin'ny lafiny teknika dia omeko ny namana lilira faralany ny tena famaranana ny fandaharana anao kokoa kely fotsiny ngambany amin'ny rehetra zay ny ao anatin'ny fikambadana zay tariako sy ireo rehetra zay nangataka an'izay kokoa zay. Ya, marana ny fandaharana sika efa lasa dia lasa adiny ray 9 minitra 20 minitra ny rahantsika teto nefa ninoko fa tsy namona aminay nareo fa nafinaritra ary nazona lesona goavana be raha fitiantsika ny afatry ny vahiny dia mila mpanangana fa tsy fandrava isika mazava ny afatra anjarantsika misafidy izay tokony hitondra ny firenena sy anarina izao fahasimbana be dia be izao hifaly lafiny teknika ny saorana faly lehilahy tsy vehivavy fa isaoranay satria anisany manampy anay mirahavavy mahatontosa an'izao fandaharana izao io ny larana finday ahafahanareo miantso anay toy ny mahazatra raha misy ny etaetanareo hiakatra tao anaty fandaharana dia azo atao tsara ny fampiresaka sy ny fandamina amin'izany rehetra izany izay mirahavavy kosa miaraka amin'ny vahiny mametraka ny mandra-pioana amin'ny herinany toy izao indray tompoko.